Iverina any an-tsekoly ireo mpianatra rehefa niato saika ho roa herinandro ny fampianarana no ny orana sy ny fiakaran-drano tamin'ny faritra maromaro teto Madagasikara. Araka ny fanambarany Marie Michel Saondry Armalala, minisitry ny fanabeazam-pirenena, notanterina tao amin'ny filakevitry ny minisitra Omaly Alakamisy, dia ny alatsinainy izao no iverina an-dakilasy ireo mpianatra amin'ny sekolim-panjakana. Ho an'ireo sekoly izay nahitana fahasimbana nandritra ny fandalovan'ny andro ratsy, dia nangataka ny ametrahana rafitra anarenana haingana ireo rava ny minisitra tompon'andraikitra. Miisa 730 ireo trano fianarana misy fahasimbana raha ny tatitra avy amin'ny BNGRC Omaly Alakamisy. Mbola misy ihany koa ireo sekoly mandray trabona hatramin'ny androany zoma na efa nisy azy ireo trabona napodiana ho ny minisitra. Ilaina diovina sy fiandrana fanafody ireny sekoly ireny vao azo andraisana mpianatra indray. Tsy mitsaha mitombo ny isan'ireo niarambona no ny loza voajanahary nanomboka ny aliny 17 ifo 12 janoary. Raha ny tatitra farany navoaka ny BNGRC dia tafakatra 770 ireo olona namony ainy manerana ny Madagasikara. Ny tombo iray ny maty teto amin'ny faritra Analamanga raha ampitaina amin'ny tatitra nivoaka ny aliny Alarobia ka nanjary 330 no namony ainy. Hita ny nofo mangatsiaka ny tovolahy 520 taona tany Andramasina rehefa nanjavona nanomboka ny 13 janoary izy. Ankoatra ny faritra Analamanga dia nahitana olona 7 maty ihany koa tany Moramanga, iray tany Vavatenina, roa tany Kongo, iray tany Fianaratsoa, roa tany Port Berger ary roa tany Mananjary. Tafiakatra 70 sy 700 sy 7,2 alina sy iray hetsy ireo olona voaisa ho trabona eran'ny Madagasikara izay mitsinjara ho tokantrano 370 sy 7,2 alina. Ny 330 sy 4,1 alina sy iray hetsy tamin'ireo trabona dia teto Analamanga. Ny 7,700 sy 7,4 sy 4 alina amin'ireo 2,20 sy 3,5 sy 10 alina mbola any amin'ny topo fandraisana trabona ireny dia eto Analamanga avokoa. Manoloana ny vona mitranga dia nanapa-kevitra ny fitondrana malagasy nanambara fa anaty vona ny firenena malagasy. Manoloana ny vona mahazo ny firenena izao dia nitondra ny anjara biriky ho fanampiana ny mpiray-tanindrazana sy ireo misehatra eo amin'ny famonjena vona ny vondrona Invizo. Koba feno soa sy koba kasaka 500 sy 3,000 kilao, kapa 100, boty fiasana 20, fitaovana fatsakana manjatony sy ny bendrano, akanjo, savony, fanadiovan-drano sy vokatra maro samihafa iarovana amin'ny fiparitahany aretina no natolotry ny Talia Générale ny vondrona Invizo Yanis Ismaël androany zoma tamin'ny tompon'andraikitry ny sehatra asa sosialy sy politika eo amin'ny fiadidina ny Repoblika, ny ministera misahana ny varotra, ny ministera misahana ny fifandraisan-davitra, ny komina Antananarivo renivohitra sy ny komina Ambohibao Antehiroka.